Ny lohahevitra atsika kalasiana bavy dia hoe this is your day, this is your day, andronao an'io, na hoe andro hitahian'Andriamanitra anao an'io, andro hanasoavan'Andriamanitra anao an'io. Rehefa namalalo amin'ny tompo tamin'ny maraina dia nojerentsika tao amin'ny Lioka toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra tao hoe ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba ilay nasoavana ny tompo momba anao, voatara samy vehivavy anao. Fa maninona moa Maria ny voatara samy vehivavy? Fa maninona moa Maria nasoavana raha samy vehivavy? Maria ne mifofombady ny mpandrafitra, ary Maria ne olona tsy nanan-karena, tsy mpanefoefo. Fa maninona izy no tenenina hoe tahina raha samy vehivavy ianao, nasoavana raha samy vehivavy ianao? Dia ny antony dia tsotra raha lasiana bavy, satria nanaiky izy hitondra an' Jesosy Kristy, nanaiky izy ho mère porteuse, nanaiky izy hitondra an' Jesosy Kristy nandritra ny 9 volana. Ny tena marina zany raha lasiana bavy dia zao: ny fitahiana dia tsy vola, tsy harena, fa ny fitahiana dia mifanekenao an'Andriamanitra hitoetra ao anatinao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe isika sy ianao dia tempolon'ny fanahy masina. Dia no mifaneketsika an'izany mahatonga an'Andriamanitra hanampy atsika, satria natao hoe fitahiana dia fanampian'Andriamanitra. Ary inandray ny dikan'ilay hoe nasoavana, satria ozy izy hoe nasoavana, arabaina ilay nasoavana. Nasoavana no vehivavy rehetra ianao. Marina zany, nasoavana no vehivavy rehetra izy. Dikan'ilay fa le hoe nasoavana dia mandray mihoatra an'izay tokony ho raisinao ianao. Amen. Satria ianao ny zavatra tsy mendrika anao dia nomena anao, dia dikan'izany mandray zavatra mihoatra an'izay tokony ho raisinao ianao. Raha ohatra hoe ndeha ataontsika hoe tokony ray kapoaka no raisinao, dia mandray mihoatra lavitra an'izany, lasa 5 kapoaka io. An'io dia andray mihoatra an'izay tokony ho raisinao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny kritera voalohany mba hatonga ny fitahiana eo amin'ny fiainanao, na hoe hatonga an'Andriamanitra nampy anao, dia zao: zay olona mahay miray monina amin'ny olona, miray saina, zany ny kritera hitakian'Andriamanitra aminao voalohany. Mahay miara-monina amin'ny olona, mahay miray saina amin'ny olona. Tsy hainao zany le sarotra raha-monina be, mitsoka ny fitahiana. Raha hainao le difficile be, misy karazan'olona ne tena difficile, zavatra tokony ho vita moramora dia hitarina be. Ka tena tsy manaiky an'izao mihitsy aho, ty kosa aloha tsisy mampivavaka e. Fa rehefa inona ny tokony ho mpivavaka dia rehefa inona ny tokony tsy mpivavaka. Fa tsy tokony ho mpivavaka foana ve ianao amin'ny fotoana rehetra. Teboka faharoa, raha te hiaina fanampian'Andriamanitra ianao dia mila tonga olona mahay mifankatia ary mahay mamindra fo. Mahay mifankatia sy mahay reto a, mahay mifankatia sy mahay inona? Ianao ve mba olo mifamindra-po? Ianao ve mba olo ny fitiavana? Sa hoe za tena tsy mamindra fo zany mihitsy a, zao kosa ve nanaovany anahy? Raha lasiana bavy fa ny tenin'Andriamanitra dia hoe manahafana izy Kristy. Le Andriamanitsika Andriamanitra ninona? Andriamanitra ny fitiavana, Andriamanitra ny famindra-po. Ka iza moa tsika ny tsy hamindra fo? Pastera, ka narary anahy loatra ane le nataony anahy e. Ka raha narary dia naninona? Averinao fa tsy narary koa nga namatsihana ny tanan' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana.
fa midrapo anao ane ny tanana ny fantsikiany ndao aloha anjamana ndao aloha andramatsika amin'ny fanjaitra andramatsika fa le kely indrindra eo atsatika tonga izy ansa nenay pasteka tonga de fantsika mihitsy no Jesosy ary namindra fo isika sy ianao tokony mamindra fo na iza olona nanao tsy nety taminao za koa ne mba be deaibe ny olona tsy nanao nety tamiko hoe tena hoe be deaibe fa ozy izy ny tompo hoe mamindra fo enao raha tsy mahay mamindra fo de hitsoka aminao fitahina raha mahita zavatra tenen'ny olona na ataon'ny olona na maheno ianao izy amiteny anao fa voatery amaly ianao izy amiteny anao fa tsy maintsy mamaly ianao tsy voatery mamaly ianao ary le tsy famalianao tsy midika hoe resy akory ianao fa ny olona mangina midika ery ny olona mangina dika ery jerenao fa rehefa manao ka tsy mamaly ianao mangina eo an'iny mifagana farakaraka ny namalianao an'iny vao maiky ny tsy tsahatra eo sa zao amin'ny commentaire eo misy manao foana mpandeakano tsy nyvaliko mihitsiny tsy hitatsony nga fara zany zany hoe narary be mifoky tamin'le commentaire ataony isaky manao tokoteny de manao foana izy isaky mandefa afisy de manao foana izy tsy mamaly efa terepana ihany efa iny fanaka telefôna mibitsibitsika le anankiray valio de efa nraisana le telefôna tena ataoko mihitsy fanginy fanay masina manginy apetrao io telefôna io eny tompoko tonga de mipetraka fandanina kaloria famalina anazy ary za tsy amaly mihitsy na mbola iteniny eo izy na iteny za misy mieno amen mahay ary tia misaotra sy mankasitraka ny teboka fatelo mahay za mankasitraka tadidinao ny azandrano sy mofo nataony Jesosy rehefa nangataka izy mba ame an'le sakafon'ny olona tsomby 10,000 de nataony Jesosy de nasandra n'le mofo sy azandrano de ozy izy hoe misaotra anao ary Andriamanitra de rehefa nisaotra izy de nidina ny tombo mofo sy ny azandrano ny fisaorana sy mifankasitrana de tahaka miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ataovindray mety hoe marary ianao androany de ozy ianao hoe Andriamanitra misaotra anao fa am'ty aretiko ty fa io ndray aloha ny tianao iainako androany mampirisika an'Andriamanitra zany anasitrana anao ary na iza marareto manonna fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy maiza misaotra sy mankasitraka io tsy voatery hoe amin'Andriamanitra ihany fa na iza olona ntahanao de isaora izy rehefa misaotra ne ianao de mampite anampy be misy olona ne tena impoli be zay mivady de ohatra zao ary mamo iny tena farany zay tsy mahazo hainy hoe ananan'olona trosa zany fa rehefa mba misy trosa aloavy fa reny mahatonga blocage eo amin'ny fiainanao reny ny zavatra nalainao tany aman'olona de le olona koa tsy mitaky tadidio fa mahatonga blocage eo amin'ny fiainanao reny ataovy zay aregle any trosanao rehetra fa milaza aminao fa isokatra ny varavaram-pitahina eo amin'ny fiainanao mety ozy ianao zarako ary tsy nitaky tsony izy regleo amen akoatra ny famindrapon'Andriamanitra manokana hoe famindrapon'Andriamanitra manokana zany hoe nikasihan'Andriamanitra le olona de nataony tsy hitaky tsony de sao de mieritreritra an'izany ianao tena hay zay mihitsy ngamba le atsika aneny kasihan'Andriamanitra le olona de tsy nitaky tsony teboka farany 120 any Andriamanitra de tezitra mpanao ratsy tiany tena teboka farany ka iny 120
Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto an'izay tsara anareo? Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara anareo? Tadidio, fa ny fitahian'Andriamanitra dia tsy vola tsy arena ihany, fa ny fiarovan'Andriamanitra anao dia fitahian'Andriamanitra koa zany. Amen. Fitahian'Andriamanitra anao zany hoe miaina amin'ny fiarovan'Andriamanitra n'aiza le anao. Ny olona rehetra ripaky ny aretina, ianao mijery fotsiny. Ianao mijery fotsiny. Ny teboka farany dia hoe anisan'ny fitahian'Andriamanitra ny fiarovan'Andriamanitra. Zany fiarovan'izany tsy ny olona rehetra no mahazo an'izany fiarovan'izany, fa ianao no men'Andriamanitra an'izany, satria ianao olon'ny famarinana, mandeha amin'ny famarinana ianao. Amen. Amen. Maromaro izay teboka izay fa hijanona treo tsika. Ny fean'izany dia zao, raha jerena io tenin'Andriamanitra io, feany dia zao hoe manana toetra tsara, manana toetra mahafinaritra, aza tia kely, aza tia manaratsy olona, maiza mifanaraka amin'ny olona rehetra, maiza miara-miaina amin'ny olona rehetra, mifankatiava. Ny ahafantarana fa mpianatra Kristy dia nifankatiavatsika. Rehefa miala eto ianao dia andana makany amin'izay olona mbola nananao alahelo na manana alahelo aminao, dia mitondra valopy. Tia hoe mifona aminao aho, milaza aminao fa rehefa mitondra valopy ianao tsy maintsy mamela ny helokao iny. Ka ny olona tia ohatrany nataony Jakoba tamin'ny Esau, rehefa hitady fihavanana tamin'ny Esau Jakoba dia nomeny famomezana be dehibe Esau, ary tsy maintsy namela helika Esau satria nahita an'ilay famomezana be dehibe. Amen. Ndao tsika sianao hivavaka androany, hivavaka sika sianao androany a, satria tsy vita ny herin'ny tenatsika reny teboka be dehibe reny, fa rehefa feno ny fanahy masintsika dia vitatsika reny. Amen.